mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity an'ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny izao fotoana manokan'izao indray fa atsika mandray ny fahamarinany. Alohan'hidirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavakantsika. Andriamanitra tsara andizany tanitra mbola misaotra anao izay fa mbola nomeno tombontsoa lehibe indray fa nay mandray ny fahasoavanao. Irina tokoa ianao Tompo mba hamela ny fahadisona sy ny lokay rehetra ka hiasa ao anatinay tsirairay avy ahafahanay manana fahavononany tena vaovao indray miaraka aminao. Tonoana sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe tanjona mendrika. Noho ny halehiben'ny famonjam-pony sy ny fanelanelan'ny nataony dia mahita fifaliana Andriamanitra na dia amin'ny fihetsika tsara bitika indrindra izay asaintsika ny fitiavany aza. Azo isaina ho marina sy ho isan'ny mahalala an'Andriamanitra izay onona miaraka amin'ny mandraka izay eo amin'ny fitiavana tanteraka. Ny tsirairay avy amintsika amin'ny alalan'ilay any mendrika ny hotiavana sy tanteraka amin'ny fahamarinana. Io ny fanantenana lehibe ahazahoana fanavotana ny asa ataon'i Kristy ho antsika any an-danitra. Ametra-panontaniana nefa ianao hoe mety ho izany ve na dia izao azy? Ahoana raha tsy ampy ny fahatsarako? Ahoana raha manany amin'ny tsy fahampiany finoko aho? Tsy nahay namoaka an'ilay demonia ny mpianatra raha mijery ny Marka 7 isika. Ohatran'ny hoe very fanantenana ny rehetra nandritra n'io fotoana io ka nitsotonga Jesosy sy nilaza tamin'ny raim-pianakaviana hoe hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Dia an-dranomasina namalian'ilay rainy zazalahy manao hoe mino aho, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoko. Mario fa tsy nilaza Jesosy hoe miverena aty amiko rehefa manam-pinoana bebe koa ianao, fa ny antsoantson'ilay rainam-pianakaviana kosa izay nanao hoe vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoko dia ampy. Tsy misy azo atao ahazahoana sitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana. Kanefa iken'i Jesosy na dia finoana kely indrindra aza ary amin'ny alalan'io finoana io dia afaka mahazo sitraka amin'Andriamanitra isika. Afaka manao fihetsika ankasitrahan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny finoana sy ny asa ataon'i Kristy ho antsika. Dia tahaka ny raim-pianakaviana faly rehefa mitondra fanomezana ho azy ny zanany na dia tsy misy vidiny azy izany. Tokony hanaraka ny torohevitry Paoly isika araka izany ka ho tanjontsika ny ho tian'Andriamanitra sy ankasitrahany ary tokony hangataka amin'Andriamanitra isika mba hanova ny fisainantsika hihevitra n'izay mahasoa indrindra amin'ireo olon-tiantsika sy hanam-pitiavana ho an'ny hafa ihany koa. Hoy izy manao hoe mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny rahalahy, mitaria lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra, mahazo toa fahaza malaina ary ao ka hafanafoa amin'ny fanompoana ny Tompo, mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, mianatra ny olona marina arak'izay ilaina, mahazo toa mampihatra ny vahiny. Amen. Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Ampio izahay mba hahatakatra sy hahatsiaro an'izany mandrakariva ka tsy salasala tokoa ny amin'izay rehetra efa nomenao ary indrindra ny fisianao eo amin'ny fiainanay vaoaka ho tsapanay fa miahy ianay amin'ny fomba manokana tokoa ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.